Arloza mankafy taona ialan-tsasatra kely mandritra ny dia lavitra. Jereo tsara ny toetoetry ny fiaranao alohan'ny angana. Arovy ny ainao sy ny ain'ny hafa. Andao hitandro ireo foto-drafitra asany lalana. Andao hiara entana mba hanana lalana azo antoka kokoa. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Profitez des réductions exceptionnelles sur tous les articles. Offre valable jusqu'au 15 janvier. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Manala zay miaraka ny radio contre la batteur Gottlieb manao I feel good androany zany mba manandrany mananaroapolo décembre mba manala sika ohatr' zao le kilalao zany zay fanaonay rehefa le mandeha mivoyage ohatra hoe mandeha atrivety makany tsoro mandidy ka tsy le monsieur madame le izy any fa mihira de ampiakarina mandalo amin'iny feo androm-bodo iny amin'iny feo androm-popo iny mandalo amin'iny feo androm-momoty iny mandalo amin'iny feo ananjely mandalo amin'ny feo mpanjaitra ary de mandalo amin'ny feo any matindrano ohatr'izao le izy manomboka afaliana foana tsiklava miaraka aminao miramirantava ve lesa miramirantava zay le izy matsiaro sambatra eo akaikina zay de miakatra am'izay le izy mbola ataoko avaliana foana tsiklava miaraka aminao miramirantava matsiaro sambatra eo anilanao ao bandekama zao ohatr'izao ny avy bandekama afaliana foana afaliana foana tsiklava miaraka aminao miramirantava matsiaro sambatra eo akaikinao zay andraonao raha zao afaliana foana tsiklava miaraka aminao ambonimbony miramirantava matsiaro sambatra eo akaikinao dinanana zao ambonimbony afaliana foana tsiklava miaraka aminao miramirantava sambatra miramandry eo akaikinao andekama zao afaliana foana tsiklava miaraka aminao miramirantava matsiaro sambatra eo akaikinao velao mba anao neny anaty tôbila aloha anareo zao isa roa telo zay eo andraonao raha zao ambony no neny mandekama teo afaliana foana tsiklava miaraka aminao miramirantava matsiaro sambatra eo akaikinao zao ndraika nanomboako azy teo afaliana foana tsiklava miaraka aminao miramirantava matsiaro sambatra eo akaikinao midina ndray ary bandekama afaliana foana tsiklava miaraka aminao miramirantava matsiaro sambatra eo akaikinao afaliana foana tsiklava miaraka aminao miramirantava matsiaro sambatra eo afaliana foana tsy vitsy zany atambara am'zay ragatoka de samana zay feo antelo afaliana foana tsiklava miaraka aminao miramirantava matsiaro sambatra eo akaikinao I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good! Orange. Papier toilette sorte d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoko nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora,
Francis Debo mifandarana nefa dia tsy mialon-drafy zay mandeha vahiny zay manasa olona alasinaitaralalabila misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foany Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorti d'eau. tsy malala zany miaraba tokola miaraba toko vavy miaraba tsy maty fo amanaina de miaraba ohatrany fiteny zany ataoko zany afaliana foana ao rehetra mandeha tobilany mihitsy zay hoe tsy afaka teo mampijaly tery zalahy fantatra zalahy fa voazako de asainy manao le farany ambony Afaliana foana tsiklava lanteanakatrano izy miteny taka tsy maintsy manaoko ataony alà zao za zao rehefa tsy haiko ny deuxième voix tsy ataoko zany ka izy nge tsisy deuxième voix voix teo tonga nisy deuxième voix préféré enao zao de aveo enao ambonimbony zay enao afaliana foana tsiklava eo aminao ambonimbony ndray enao afaliana foana akaiky ny farany fety farany taona mitovy tamin'ny hatramin'izay ny ainako ity zavatra mitranga tamin'ity taona ity dia ny oranandro tonga ny oranandro petsapetsa manodidina araky ny irany maleo dia malalaka aloha ny lalana fa za mamino amin'izay fa manomboka raha mipitso na amin'ny alakamisy hiakatra daholo indray ny fiara rehetrarehetra nanao provision sy ny anina rehefa nanontaniana ny olona rehetra ny akabeazan'ny olona fa tsy ny rehetra eny amin'ireny lalana sy ny olona fanerasera ny tena rehetrarehetra reny hoe dia aiza ny réveillon tena ny atsasamanila tena fa tsy atsasamanila fa tsy 700 mihitsy ao an-trano tsy réveillon anisan'ny tena réveillon ka manomboka amin'ny valo dia mirava ny foloko inona ara anisan'ny tena matsiro indrindra ny manao réveillon ao an-trano zay fa mampifandimbidimbasina manao réveillon miaraka amin'ny olona hoe manala azy ny tena dikan'izy io hoe miaraka dia manala azy dia mandihy dia misotro tsy any lao hoe ohatrany hoe zany hoe iny le taona rangaha nilay tsy nilay sy ny sisa dia miaraka fa ny zavatra mahagagalo zany amin'le saina hafahafa ty anaty lohantsika ty de hoe makalaza ny farany taona makalaza koa makalaza iny manao ny fety ny farany taona tsy voavaliko avy hatrany eto foana hoe réveillon 2023 sa réveillon 2022 le fo moa zany réveillon de 2023 zany ka zay io tena mbola ka mety daholo aloha le izy satria ny afisy aloha za tsy mahita réveillon 2023 fa réveillon 2022 satria le taona zany misy zareo fa tsy le hoe hevitra le hoe réveillon le dikan'le hoe réveillon zany hoe andro retatory andrasana ny taom-baovao ka 2022 2023 angavany misy zany moa zany le adihevitra tainky tamboho zany adihevitra mandany jirotra zany fa tsy manino zany fa mahafinaritra marina ihany le hoe anaovana fety ny faraiky amin'ny telopolo satria tratra ny farany taona iny de manao fety de manaovana fety tsenaina le rapitsony satria nge misy olona nge atory amin'ny valo alina any tonga de atory izy fa de efa manao fety na farany taona izy zany ary lahy manoganogany ana ohatra zany misy nge zao ohatra hoe calendrier grégorianina zany taom-baovao ataontsika io tsy maninona roa 10 volana de ny masoandro ny volana miposaka miletika sisy eo foana fa avaratra avy ny orana ny olona mikasy ihany fa zay zao maly ninana huitre koupatana zalahy huitre ahoana natonga le fiteny hoe douzaine fa ny gasy io tsy de tena misy amin'ny 12 avany le izy fa ahoana le mahatonga le hoe douzaine ohatra rehefa mihinana huitre sy tekateka atao douzaine ray iza nanomboka anao douzaine ity de rehefa tena nandindinga teo satria tsy haiko ny tena dikany le 12 volana ihany izy io le fomba fanisa taloha zany raha ny tena hoe eritreritro le unité ena fanisana zany mandeha amina douzaine de rehefa tena mivarotra le mpivarotra tena fiteny misy hoe 13 à la douzaine zany hoe rehefa vidy douzaine ray anao de 13 zany no azo zany de zavatra mitranga dolo rehefa kehitriny fa ny vaovao heniko vao maraina moa zany anareo lina zany dia 10:04 ny gisa ny Ambatotra Zaka normal ihany le izy rehefa tena fomaly no tafaresaka tamina namana mpanao gazety anankiray raha fa mihinana gisa maraina mihinana gisa rivo mihinana gisa
tena fa ilay sany gisa manao mitabe ry atao tapenaka iry manao olangy le gisa eo atao tapenaka amin'ny ary malagasy miantso mpividy izy manangy atombotra le anankiray zany de mitodika aona fa tena hoe tena le hoe raha hoe tsisy tsena moa zany de hoe tsy tena lafo betsaka ny mpivarotra komamborona zany lafo aneny gisa sy gisa ny ainge avy any efa avidiko rehefa tonga diko fa lasa telo alina io moa ny gisa rehetra tsy hoe 10 000 vidy any ka mandeha taxi brous sady hoe 3 alina ohatra zany miaraka amin'ny frais ho an'ny tehinan-gisa ihany koa zany efa tsara be le sana 3 alina zany za aloha raha mihinana gisa zany de tsy mivoaka ny rano atreo sao de ataon'ny daly eo ako gana fa gisa ena fotsy endrano mena daholo fa manina moa ny akoho ty tsy mbola atao hoe mena iny kay fa za aloha zany manorony ila io ny antaniko hoe manina ny akoho tsy atao hoe vorona fangatsy vorona ka izy tsy nandro ny andro fa izy tsy nandro ny andro fangatsy amamborona nikadra emboninahitra izy fa dia notonona mitokana izy ary izy rehefa hitana ny tsena loloavina tapony lo zay le moa anankiroa ny bandekama tamy vaovao za ohatsy natadidanteva zavatra ato fa hoenotsika le disy tsy natadidy azy am'zay ina le fandrahona ny gisa moa zany ho atsika rehetra zay mba mandro gisa zany raha ohatra tianareo tena ho afinaritra indrindra ny tena efa fiainam-batona zaka dia ny gisa tsy mba fahandro amin'ny andro hinanana azy fa fandrahona ny omaly ny hinanana azy raha hinana gisa krismasy na hinana gisa taom-baovao de ny andro ndraiky amin'ny telopolo izy ny andrahoina ary hoanina izy voalohan'ny volana janoary misy dikan'izay satria mila miotrika kely ohatra ny gâteau ihany io ny gâteau raha amin'ile andro amboarina azy iny no hoanina tsy milay tsara fa le izy le mialinandro iny tena milay fanazavana arana handro moa tsy haiko lony fa de efa mahazatra fotsiny zay hoe ny ampisoniny am'izay izy ary ny fandrahoana gisa de misy ny fanafangarona hoe amin'inona sy amin'inona sy amin'inona tsy ampiana zavatra betsaka izy fa sira sy tongolo gasy ihany raha ny anay aloha de ampiarahana amin'eo ihany koa ny ranany ny atony dia ny rany miaraka amin'ny vary mbola betsaka ihany koa tsy de mahay manao varigisa le alaina ny vary de atao anaty vilia de araraka eo ny rany le gisa finoana satria tsika matetika ny gana viditsika efa maty ny akoho viditsika efa miantona fa ny gisa matetika mahalana ny mahita io gisa efa miantona satria miresika sao tsy lafo le vata manontolo fividina velona le izy de tanàna tsy maintsy misy olona mahay mamony gisa ihany fa voamalo aho zany nisy mpanao gazety ny teny tamiko an'izay ny anazy ary mbola niakatra kely efatra alina ny tena potika be le sy ny gisa ny amin'ny tanàna any ozy le rehefa tena 40 000 ariary ray andraso aloha zay manko napotika azy zay manko asa misy surproduction ve le vidiny tian'le ry tenenina tena tarety io za matsy an'le ry za hoa nanontany ganagana teo atalata maty 5,000 ohatra amin'ny 3 alina olete hitondraiky mba hanafady gisa mora be kosa le sany laza nikanagana 5,000 sy 2 alina hatramin'ny 3 alina 5,000 tenenina teo latsaka kely langa 5,000 mafaliana foana atsika io moa zany efa niteneniko tamin'ny herinandro ny ah io de hoe tsy hoe akory hoe rehefa tsy mihinana vorona mandritry ny fankalazana ny fitiny noely na ny fandraisana ny taona vaovao de ampiondro tena hoe tena vomafy mihitsy tsika ty mbola le nomby fihinantsika isa mandava-taona iny ihany no antsika le henakisoa hoany zareo ka hoany zareo le miresaka ngena mipetraka amin'ny toeran'zareo de mahatsiaro vomafy mihitsy tsika zany kosa mba niove ny legioma foana sanandro de mba akondray aloha zany ka izy lasa boatindrakitra ny hanina ny ekena fa sahirana mitahiran'le voly fa anisan'ny zavatra nyresantsika nandritra ny taona ny ara-toe-karena hoe ny vola tahirizina atao boatindrakitra dia tsy mitovy amin'ny vola indramina dia averina tsy kelikely ny tsy fisian'ny vola isanandro ny tsy fisim-bola isanandro de tokony tsy ampihena ny finiavana hitahiry ary zato ny tiako lazaina hoe tsy hoe ary zato akory ny hoe misy ny tsy misy fa azo atao no mitahiry ahafahana mba mirevy zavatra tsy fanao amin'ny fotoanany fety
zay ny dikany le hoe raha ihinana gisa mba ihinana sakafo matsiro namana randrana solremon zay kotleta tsy fihina isan'andro koa izy io zay no mahavoan'le kotleta isan'andro fitiriketra amin'ny ramanonaka de mba amin'ny fotoana manokana iny fa ny zavatra tena manahirana atsika ary zavatra tokony ianarana any am-pianarana dia ny mitahiry kely boatin-drakitra ny fiantso azy efa betsaka ny ankizy tsy manao boatin-drakitra tsony am'izao nefa dia fianarana mitahiry ny dikany boatin-drakitra ka ankehitriny na vola 50 ary ataonao anaty boatin-drakitra rehefa tonga ny krismasy mahazo gisa fa ny fikirizana mitahiry an'io no raha be satria mila tsy mahafoy raha tonga ina ohatra ny manana za mahita zany hoe misy olona manko zay ka ny hoanina raha efa tsy misy raha ariary zato isaky 4 andro are tena misy raha mba azo atao de alefa ao alefa tsy olana ny mikajy zay manao an'izany ohatra inona zao ny anaty boatin-drakitra atsika amitsamo ny olona mantsy zao manana 3 arivo izy ohatra de tsy fony le arivo ohatra hoe arivo na tsofokao na tsy foy iny ianarany trosa zay le azafaiko tsara efa nresantsika teto foana zay ny fanaovana boatin-drakitra mandritra ny 3 volana ahafahana manangona 4 alina tsy mitovy mindrana 4 alina de mamerina tsikelikely mandritra ny 3 volana ao amin'ny atokanao ao le izy tsy mitovy satria tsisy mafy tahaka ny mamerimbola rehefa misy vola tokony aloha tsikelikely tangany firenena io manambola mibahery de fa tsy omeny de tsy alaina tsony noho izany raha manao boatin-drakitra ianao mandritra ny 3 volana de le vola ividiananao zavatra aorinan'le 3 volana anao iny tsy ameriny ianao mandritra le 3 volana 3 volana mitovy io zany no tiako tenenina misy mantsy ny olona hoe aleo mba mindrana ary aloha am'ty de mamerina tsikelikely aleo manao bon eny mpivarotra de mamerina tsikelikely mitazona respiration mandritra ny 3 volana manao an'le mitazona an'le vola le anaty boatin-drakitra anaty valopona anaty baiboly de rehefa avy eo mitohy miaina ianao fa fikirizana eo am'le mitahiry eo le raharabe fandavatena le izy de fikirizana de tena io le raharabe boatin-drakitra matoa natao lavaka kely tsy natao hosikirina mipainsa isaky ny ariva ndray de makapainsa epile de maka an'le dimanjato ny boatin-drakitra zany de tsy possible mihitsy aloha mahafahany maka ivola zay mahatonga hoe boatin-drakitra hazo ny tsara zany boatin-drakitra vita aloha efa be le vavany izany nakatato ay izy io amin'ny vodiny ambany etoa efa vaky be izy le azo zay anao le tapony io tsy jerenao foana le tapony de tegna mbola tsara satria tena maro amitsika ane maro amitsika ny tsy mahay an'izay fomba iainana izay izy aloha raha ohatra aloha zany ke raha jerenany amin'ny ataontsika hoe fiainan'ny tolo malagasy de misy an'le mitsinjo vody andro meriky iny zao de amin'ny alalana nefa misy koa ny endrika mitsinjo zany tonga de voa vokatra izy iny zany hoe efa vary iny efa zay no mahatonga an'le hoe inona le fitehirizam-bary ty fisokona tota sompotra zay mahatonga gaga any ambanivohitra any aminay misy lavabary ahoana ary ty lavabary lavaka kely ny fidirana fa misokatra izy any ambany any de rehefa avy ny orana de ao izy hoe amboariny tsara le ty amin'ny tapony le fond mihitsy ka ny ao anaty fond amboarina tsara mba tsy ny toerany lavabary de na amin'ny tohatra miakatra ao amin'ny riana voalohany na eny ivelany eny izy eny ivelany tokotany angely de misy lavaka de misy lavaka be izy lavaka amin'ny toerana maina le izy satria manjary sao de misy ranona ohatran'izany de rehefa avy eo le tranony kely eo ambony le asiany le hazo manodidina iny na amboarina amina ratona akondro mirary zany mba tsy akarany voalavo zany tsy tavakatra misy voalavo rehefa am'le teknika iny fa raha tsy zany de lasa tafiditra ao anatiny voalavo misy any koa ny mitahiry vary amina zavatra misy vanona avo be zany de ambony zany le fitahirizana de atao hoe misy tongony misy tongony ambony noho ny resaka rano mahatonga n'iny tsy atao anaty le lavaka le midina fa ny tena avariny rehefa le anatin'ny tany de tateo reny misy voalavo asitsika dokam-barotra kely misy voalavo zao Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec album musique, Jetax et Shinchan. Enfilez-vous, tenez les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2023 Golden Hour. Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Réservez vite vos places sur ticketplace.io.
Partenaire Eventia Gold Mix. Info live 034 14 00 966. Votre soirée du réveillon 2023 Golden Hour à la salle plénière du CCI IVA. Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Ona zany mifandehantoa sao. Toa no tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC azo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Fly Technologies afaka anjifanao ireo entana azo antoka avy amin'ireo marka fanta-daza maneran-tany: climatiseur, réfrigérateur, congélateur, gazinière, machine à laver sy kojakojan-dakozia maro karazana. Ao koa ny smart TV, ordinateur, imprimante, téléphone solaire, smartphone sy accessoires samihafa. Tongava ary eny amin'ny magasin Fly sy ny mpiara-miasa aminy manerana ny nosy fa fanomezana marobe no miandry anao amin'izao faran'ny taona izao. Fly Technologies, la technologie pour tous. Dans votre mobile, dans votre application Orange Money, il y a la carte Visa à court. Il suffit de l'activer pour activer votre nouveau monde. activer un monde de séries. Qui veut être roi? De Netflix. C'était mon corps. D'Amazon Prime. Je suis Optimus Prime. 1, 2, 3, 4. Ou de musique, de Spotify, de Deezer. Nouvelle carte Visa à court d'Orange Money. Il suffit d'activer votre nouveau monde. Tapez le dièse 144 dièse 6 ou rendez-vous sur l'appli Orange Money. Te kojakoja tokantrano ve ianao na hividy fiara sa hikarakara ny fianaran-janakao eny amin'ny anjery manontolo na kosa irana no fandaniana maro samihafa miaraka amin'ny préva olana BOA tantera dieny ny fanirianao manantona ary ny masoivo BOA akaiky anao na ansoy même epona ny 034 30 817 77 032 23 817 77 033 65 817 77 BOA fiainana mora kokoa. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison, une installation gratuite, un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Inona sakafo matsiro indrindra tiana hohanina zao? Paty sardine. Sandwich sardine. Salade maivana nefa matsiro, asiana sardine. Safidio ary ny sardine Annie dia ho hitanao fa tsy ho afaka ambavanao ny tsirony. Wow! Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Audio. Vavao mafana be ho antsika fihinana yaourt. Manana vavao roa lehibe ho antsika ny yaourt. Ity ilay yaourt efa fantatsika amin'ny tsirony sy ny kalitaony. Vavao voalohany, miova ny poan'ny yaourt ity lasa mafatifaty kely. Vavao faharoa, miverina ariary ny vidiny. Tsy lainga io tena lasa ariary ny yaourt ity. Manomboka zao rehefa hividy yaourt ity eny amin'ny épicerie, ariary dia efa mahazo. Ity, naturellement bon. Ah, mazoto manery miaraka amin'ny Bon Appétit. Safidio vokatra Bon Appétit anome tsiro hafa mihitsy ny sakafo ataonao sady manome tsika ary fifaliana lalandava ho anao sy ny ankohonanao isanandro ireo vokatra Bon Appétit izay ahitanao ny menaka zato isan-jato vita avy amin'ny tournesol, farine, tomate concentré, maïs doux, champignons, sauce soja, sauce huître amin'ny kalitao tena tsara nefa amin'ny vidiny mirary. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Bon Appétit, le plaisir de manger. Carlton et Louveteau Company présentent The Prestigious Time, la plus grande soirée du Nouvel An de la capitale. Rendez-vous à la salle Ravenal à Carlton le 31 décembre 2022 pour une soirée inoubliable. En compagnie du roi du salé, Joe Doobie, du réputé orchestre Fanirtana Group et du DJ de renom CMC. Un cocktail de bienvenue et un somptueux buffet gastronomique vous attendent pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Achetez dès maintenant vos billets sur ticketlife.io ou dans les boutiques Massine. Partenaire RDJ.
rehefa mikojakoja moterana fiara dia tsara raha menaka azo antoka no ampiasaina. Izany mahatonga na manoro manamboatra fiara eto amiko tsy ampiasa fa tsy menaka Shell. Eno tsara anie izany motera izany milamina be. Ny menaka motera Shell Helix dia natao hanome vokatra tsy manatsahala amin'ny fanadiovana ny motera miaro amin'ny arafesina sy ny fahasimban'ny piasan'ireo fiara mandeha amin'ny essence na gasoil toy ny SUV, pick-up sy ireo karazana fiara madinika. Ho anao ihany koa safidio ny menaka motera Shell Helix dia ho tsara kokoa ny tanjan'ny fiaranao sy ny fitondrana azy. Tongava ary any amin'ny station Shell na ireo mpanjara voatondro akaiky anao indrindra ary safidio ny menaka Shell Helix izay sahaza ny fiaranao. Shell Helix tsy misy menaka manadio motera toa azy. Shell, go well. Fanomezana Noël tiana tao anao lekely promotion de loka karazany telo izy tombola azonao moto scooter télévision na subwoofer zo daholo ariny membra tolotra manakely de 18 novembre hatrami décembre rehetra avy mifinday amin'izany avandra avy de manatondry ho akiala sandra Techno Pop 6 série, Techno Command 19 série, Techno Spark 8C aussi. Mahazo loka diavy manao selfie. Techno, expect more. Ndao ihany Christmas sambatra aty amin'ny centre commercial Akourdiky. Etsika sy fampisehoana miavaka maro samihafa no hitanao aty mandritra izao volana Desambra izao. Efa miandry anao ihany koa ny toeram-pisakafoanana Mazoto ary ny parc Milalao amin'ilay mampiala voly tsara. Akourdiky, la toetra namanao. On apprécie chaque instant, partagé avec émotion avec toutes les générations durant ces 10 ans. Pour célébrer ensemble son 10e anniversaire, Tana Group vous présente Magic Night, nuit de la Saint-Sylvestre avec Samuel et l'orchestre Tana Group à l'espace Mira Batmar à partir de 20h30. Show exceptionnel avec les deux as de l'ambiance, buffet gastronomique à volonté, champagne à minuit, un whisky offert pour 10 réservations Gold. Réservez vos billets sur ticketplace.io. Infoline 034 36 642 95. Yama! Fantatrareo efa miverina ny aorta Yama? Andrafa tsy le taloha io a? Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao e. Misy tsiro vanily, fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotr'izao. Arriva miakatra izany ambiance Christmas izany a? Aleo atao mafana kokoa e. Eo ary a? Araroto izao dia izao pack flash orange. Fihenam-bidy miavaka be amin'ireo smartphone Itel. Fihenam-bidy hatramin'ny 20 isan-jato. 20 isan-jato be izao manatona ianara eny amin'ireo botika sy agence orange akaiky anao mba tsy ho diso anjara amin'ny smartphone Itel ianao mandritry ny pack flash orange. Ndao atao miavaka ny Christmas amin'ity taona ity e. Orange. Sawa ty andeha vacances anty ferantaonty miaraka amin'ny Orange Money Canal Plus mahazo weekend miavaka ho an'olon-droa makany Sainte Marie. Allo avy amin'ny Orange Money ny abonnement anao Canal Plus ary mandray sanjana amin'ny tombola ny 10 Desambra izao hatramin'ny 10 Janoary 2024 fisarihana ny 20 Janoary 2024 izao. Orange Money. Savez-vous que chaque briquet BIC est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet BIC dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet BIC. Comme eux, choisissez un briquet BIC. Fitaïantsu Espace vous présente Nuit de la Saint-Sylvestre 2022 avec Sanda Music. Le 31 décembre 2022 à partir de 21h. Ambiance toute génération et animation avec DJ Giants. Au menu, grand buffet gastronomique, grillade et variamnan à nos petits matins. Réservez dès maintenant au 034 99 522 68 ou au 033 02 528 31. Vente de billets chez Chambarcha After Building et After Ambu. Aty amin'ny Blue Line TV ho ara te hijery baolina kitra
tongava manao recharge bouquet magique sport na ultime plus eny ampanjara blue line amin'ny sara manomboka amin'ny 10,4 months dia aro mivatana amin'ny bein sport sy new world sport ireo fifaninanana amin'ny taranja baolina kitra rehetra maneran-tany aty amin'ny blue line tv ihany no mahita ireo fandaharana tianao indrindra nefa mbola miaraka amin'ny baolina kitra koa ireo rehetra ireo amin'ny sarany mora indrindra trany eny ampanjara blue line narany fotoana e. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Profitez des réductions exceptionnelles sur tous les articles. Offre valable jusqu'au 15 janvier. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. mba hanaovana fety sambatra sady io ny tsara indrindra ao amin'ny Jumbo Siscar. Nutrilé des coupes vita amin'ny akora natoraly sy ara-pahasalamana avy amin'ny tantsaha malagasy. Tsy mila andrahoina, tsy misy gluten. Nutrifood, mangez bien, mangez sain. Mikarepoka sy matsiro ery ny fety miaraka amin'ny KFC. miarabantsika rehetra zay avana amin'ny valo ora izy ary dia manasantsika rehetra naraka ny vaovao atolotry mpanjakam mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasamantsika anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity talata fa 17 ny volana desambra 2024 ity. Firenena no anopoantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity fa nandritra ny fankalazana ny fetin'ny krismasy no nanaovan'ny FFKM fanambarana ka tamin'izany no nilazana reto ray aman-dreny ara-panahy reto fa mitarika antsika andiny-tena ao anatin'ny fanetretena ny filazantsara ny famonjena ka tsy fampiantsy isika ary hiala amin'ny fahalovana sy ny ratsy fanao. Io no fetikevitra napetraky ny FFKM isan'ny angian'ny fanambarana nataon'izy ireo komo ny hoe jereo fa omeko fahefany ianao amin'ireo firenena sy fanjakana mba anongotra sy anjera anapotika sy andrava anorina sy amboly indray. Nanao nosiny fanambarana ny raisana moa ny monseigneur Ranarifely Samuel John avy amin'ny Eglezia Episcopaly Malagasy. Fa andetsika anoy ny vaovao amin'ny resaka sosialy rehefa taorina ny fifampiresahana nataon'ny tanàna n'Antananarivo tamin'ny filohan'ny Repoblika dia nankatoavina ary zao fa dia amin'ny akatoky ny asaramanitra izao dia vokatry ny fiaramian-tana sy ny fifampiresahana teo amin'ny fiadidinan'ny Repoblika sy ny commune Antananarivo renivohitra manoloana ny fangatahany ireo mpivarotra dia nanapa-kevitra ny fahafahan'izy ireo mivarotra ankalalahana hatramin'ny ray Janoary 2024 adiditsika ny fampitsinjo sy ny mifanohana isorana melo ihany koa ny amin'ny fanekena sy ny fanarahana ny fandaminana izay no fanambarana nataony teo anivo ny tanàna n'Antananarivo tamin'ny andron'ny omaly iny. Manodidina sahady ho amin'ny fankalazana ny fetin'ny faran'ny taona izay fahazoambara hoe fa manomboka natao aoriana ny krismasy iny raha toa ka nilomano tao anatin'ny ora mikija ny farotra maro tamin'ny fetin'ny krismasy iny dia ifanohatra amin'izay no hitranga amin'ity fetin'ny faran'ny taona ity araka ny fampitam-baovao nataony teo anivon'ny meteo satria dia omaina tanteraka ny teritry ny andro amin'ny farotra maro manomboka ny alarobia ho avy izao afaka hifety ampilaminana arak'izany ny rehetra raha io fampitam-baovao nataony teo anivon'ny meteo io no arahana saingetsaka ilany kosa ny eo anivon'ny fitandrona ny filaminana dia miantso ny rehetra omailo tanteraka mandritra ny fankalazana ny fety indrindra amin'ny resaka fifamoivoizana satria dia azo atao hoe maro ihany no naratra nandritra n'iny fankalazana ny fetin'ny krismasy iny. Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena no somary mbola manamanakambara ihany amin'ity fetin'ny faran'ny taona ity na dia izany aza ho an'ny taranja judo dia ho tanterahana etsy amin'ny lapany etsy amin'ny kanja mitafy no akoron-drano amin'ny 20 fa 7 ny volana desambra ity ny fedinan'ny tompon-drakany Madagasikara amin'izany taranja judo izany mavitrika ny mpandray anjara amin'ny fandaharam-potoana amin'izany satria dia efa tafakatra hatrany amin'ny 7 sy telonjato
no nanao an'ilay atao hoe engagement andray anjara amin'izany avy amin'ny ligue partre valo izy ireo izay ahitana ny avy any Vakinakaratra, Analamanga, Itasy, Amorony Mania, Iorombe, Atsimo Andrefana, Atsinanana ary Mahatsiatra Ambony. Andrasana hatramin'ny anio kosa ny mety isa faran'ireo mpandray anjara amin'izany fiadinana ny tompon-daka ny Madagasikara izany. Fa eo amin'ny taranja tenisy ambony latabatra raha izay ny malaza azy na ny fantatry ny maro amin'ilay hoe ping pong ho fiatrehan'ny Madagasikara ny lalaon'ny nosy dia isy ny fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara amin'ity tenisy ambony latabatra ity izay tokony ny taona 2024 moa izy ity zany fa dia ny fiandohan'ny taona 2024 no anatanteran'izany etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena etsy Mahamasina etsy ny 5 ka hatramin'ny 9 janoary avy izao no anatanterahana izany. Ary ny amaranantsika ny vaovaon'ny ara-panatanjahantena teo amin'ny tontolon'ny baolina kitra ho fiarovana ny tanora sy ny fitarihana ny tanora tsy dorika zava-mahadomelona dia ny karakara fifaninanana baolina kitra lalaovin'olona fito ihany koa ry zareo anivon'ny association FIFA eny Ilafeny ho tanterahana manomboka amin'ity faran'ny herinandro ity izany lalao izany ary efa misokatra ny fisoratana anarana amin'izany fifaninanana baolina kitra fito eo amin'ny kianjamena any Ilafy any no anatotosana izany lalao izay karakarain'ny association FIFA izany. Maharaky ny nambaram-pikarakara moa dia ondro be bevata no atolotra amboara amin'izany fifaninanana izany. Akasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG tamin'ity maraina ity. Ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoanantsika indray amin'ny 10 ora manasantsika hatrany mbola anjoy tsy tapaka ny fandarana rivotra mirary tontolo andro mahafinaritra samy hotahian'Andriamanitra. Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao avaliana fona tsika lava ny zatra nampame kely ana lazoka ambaro fa sangasangania mialohan'izany rehetra zany zany masako ambarako teo iverina kely amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena iverina kely amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena itsika ho an'ny tontolon'ny baolina kitra izay resaka bareny Madagasikara satria dia mafana tsy hoe mafana fa ao anatin'ny fanomanandratanteraka ny bareny mangatsika mamakelilista moa zany dia mila hita endrika misy tsaiko le anarana le roa mangatsika be ny ravim-bodiko tratran'iny orambe moaliny amin'ny tontolo manana finoana fa efa nomboka hiafana ny andro araka ny lamban'ny ravainsa meteo dia ao anatin'ny fanomanana tena tanteraka reto bareny Madagasikara ireto saingy indrisy misy foana ny zavatra somary mampalahelo ao anatin'izany manomana fifaninanana itsika mila famatorana ao anatin'izany fifaninanana izany le izy tsy hoe maty sanankiray no manana na maty sanankiroa fa chanina efa tafiditra ao anatin'ny championnat d'Afrique des Nations izy io izay tsy lalaovana ekipa ivelan'ny firenena fa le milalao anaty tompon-daka pirenena ihany no milalao ao anaty tsy mahazo manafatra mpilalao mazava ho azy zavatra misy dia efa nantsona ny mpilalao 20 miralahy ao anatin'izany bareny Madagasikara zany ary dia efa niteny tany am-piandohana ny mpanazatra fa tsy misy fety fa efa ao anatin'ilay fanomanana tanteraka tsy misy ny fankalazana ny fety fa hoe mba mety hoe misy fotsiny ny fiaraha-misakafo tamin'ny krismasy iny natao tsaratsara fa ny fikotranana dia nitoy hatrany satria tsy moramonja ny atrika saniny zany fa efa avolenty zany fifaninanana zany ny zavatra nisy nefa dia nisy ny mpilalao nandrongatra tao anatin'izany rehetra zany tonga an'ilay hoe nandingana misovera ary natonga ny eo anivon'ny fédération ny teny mihitsy raha nitady ny angom-baovao rehetra izay hoe tsy maintsy andraisana fepetra ireny mpilalao mitarika ny fivoahan'ny vala ireny satria tsy toe-tsaina matianina amina baolina kitra ny zavatra ohatr'izany izy hoe mora vonjeo aingana ny tokantrano
misy mpilalao zany zay mieritreritra zany ny mpilalao ao anatin'io fa hoe satroka maintsy ilaina foana ka namanao ny adalako ary ho azy io nefa dia nilaza ny mpanazatra nilaza ny teo ny fédération fa tsy maintsy andraisana fepetra ary mino ako fa nisy moa ny efa famaliana araka ny loharano bavoatra any tamin'ity mpilalao ty tamin'ny alahady teo ary mety efara amin'ny fandefasana an'ilay mpilalao mody satria dia manimba ny toe-tsain'ny mpilalao no sady ihany koa mitarika manome mauvais exemple zany ho an'ny mpilalao hafa ny zavatra ohatran'ireny zay ve maty mikotrany eto ilany efa manao ny ataon'la rehefa avy eo ela tonga matitra raha vao mandefitra amin'ireny dia lasa fahazaran-dratsy le izy trangan-javatra mahay be ary ianao na inona ary ianao rehefa lalàna dia lalàna io zany miainga any amin'ny fanatanjahantena foana io dia mitraika aty amin'ny fiainana andavanandro zay indrindra le izy rehefa lalàna dia lalàna fa rehefa amin'ny tenan'izany moa zany ianao dia hoe masika dia miseho milay dia tsy eo am'la le plasy misy mpilalao anankiray raisam-pirenena teo aloha zay indrindra le izy za tena amaly an'le mpilalao raisam-pirenena taloha zay raha nitaonany koa ny jerena dia zandriko izy tombony fotsiny hoe nandeha nanao sehatra maty azo atao hoe matianina ihany ve zany ny milalao any amin'le toerana nalehany io fa za tena miteny aza mamemy mauvais exemple aza manao famalibotana ohatra hoe zandry fa tsy mety ihany koa le ohatran'ireny fa lasa manome mauvais exemple an'le mpilalao hafa le sa mahavarina amin'ny olona dia zao io ohatra hoe Gottlieb Honorà ohatra tsy haiko dia izy le efa le manao atsika n'izao ny hitanao tsy fantatrao ny zavatra nataony tany aloha tany dia ianao miteny lango masony vary efa nandalovan'olona lomantaony dobotrotr' zany dia hitanao amin'izany dia le izy rehefa avy eo ianao hiteny zavatra momba fanatanjahantena Honorà tao nandritra 5 taona hatramin'izao eo izy ny retraity dia ianao indray no miseho ny olona efa teo talohanao ohatran'rehefa manao ohatran'le za zao rehefanareo mpanao atsika nanianareo ohatra za rehefa manao vétéran manao baolina vétéran koratsy mampimezay mantsy tamin'ny fifidianana hoe mampime ny Andragotra ny Temory ny Gottlieb mampime nefa marina ny anaminy io tsy samy maly fotsiny misy tsy ambony eo tsony dia tena ohatra zany manao baolina vétéran dia koratsy mampime izy tika dia rehefa manao baolina mahafinaritra tsara amin'izay ianao dia fa kaila nanao baolina taloha dia rehefa le bandy le tena mpanao baolina fantatry ny zalahy zay miteny hoe niaraka taminay ioko dia ay ve mba le izy le Honorà Foyeny fantatrareo fa tsy hainareo Honorà entraîneur handball izy nanao joueur izy mahavariana fa dia ohatran'ny arbitre efa international ve ela tamin'ny international complexe solaire zany contre ny izy dia le BDP koa ny olona tsy mahazo ny resaka dia tratrany complexe technique lalo raiky zany foka avany le inona le ohatran'ny rambona trondro be ventilary manenjika ny arbitre lasa zay nitsokako raha eo indao miverinareo izy président ligue toveny lao za tsy mamety zany indriany lao ny andray moa zany ny tena mba souvenirako mihitsy anao championnat national dia Alain Raboby le famakely dia ny anarany tsy Bob tsy inona fa izy moa naran'le riny cartera marle manko tao amin'ny handball atao lava be sady ngedy be lava izy maya fa tidraka be izy dia rehefa zay dia hoe ohatrany ny anara ny afantarana azy eo ambony terrain zany Boby fa ny anarany zany ohatra hoe Eric dia tonoina zany fa izy ty Eric ty miaraka an'le famaky kely maranitra be le ry zaty miorooroatran'izy ny arbitre oy vetivety mampio manatsika ny tokantrano ao fa misy lalao softido rehefa avy eo efatra ihany sisa no mahazo manontany anareo za miteniteny hoe masika be miomana anareo ny afatra inona moa ny tena lohatenin'le Jean Piso tena lohateny tsapika izy tsapika 2000 izy raha jerena amin'ny YouTube fa misy tena lohateniny izy Francis teneny le inona le izy teo misy tena lohateniny misy tena lohateny izy ka manana lohateny mihitsy misy tsy tadidiko zay le izy zay ela izy ka tsy tadidiko fa ny ana moa zany maro ny manam-pahefana ny polisy maro be no miparitakeran'ny izao tontolo izao an'ity Antananarivo ity hay ny Madagasikara mihitsy dia
ny afatra avy tany amin'ny fiadidinan'ny polisy na filazany zavany polisy pirenena moa zany de raha misy trangan-javatra hitanao mampiahiahinao azo antonina izy ireny azo antonina izy ireny tenenina hoe misy an'izao ry bandripany endaka mafiatoka be ohatra na zavatra ohatr'izany mahazo manantona an'ireny nareo ilay polisy pirenena paketo amintsika ino nakay izy azo izy le namana mpanao gazety teo aloha iny ao izy ka tena tsy mandray antso mihitsy rehefa atsona le vehivavy sahirana be sahirana be ka iny tena tsy mandray tena tsy mandray antso mihitsy rehefa atsona fa dia atao ahoana moa tratry ny krismasy alors rahabainy eto mihitsy tsy andranonkototo le raha andranonkototo ilay resaka tontolon'ny baolina kitra teo zalahy tsy natao hoe izana sinana fa tsy manisy an'izan'izany mihitsy le izy fa natao ahatonga sainany rehetra fa aza manome toetra ratsy ho an'ny mpilalao fa rehefa ohatra fotsiny izy zay le izy zany zao manapa-kevitra ny mpanazatra re hoe tsisy mody aloha tsisy mandeha manao fety aloha fa dia efa mpanazatra io teny akaiky anao fanazara-teny isika fa dia mampalahelo foana ny hoe manondra ny ohatran'izany ao anatin'ny rehetra dia rehefa avy eo lasa manondra raha zay ny amin'iny fa dia afaka miresaka tontolony manina tsara le gisa teo eny hoe tsy de tena nalafo zany mivarotra gisa sy mivarotra komamborona de miena fa ny vaovao eno avy any tanàna tamin'ny maraina teo zany dia tafidina hatrany amin'ny 4 alina sy ny 3 alina fa le izy verity rahagoty tsy misy mividy mahatonga an'izany sa hoe miopy ny olona de manana efapolo manana dimampolo manana zato de misy moa zany manao hoe ovidiana de hoentina miakatra fa misy am'ireo le gisa le eny amin'ny bypass sy ny gisa ereto tapenaka sy ohatr'izany za aloha tsy dedina anaty ady be sy ny gisa mily tena alakely avy any Ambatondrazaka izy ireo mandeha amin'ny garaba de miakatra fa tsy avy any any misy gisa akory fa malaza zany gisa anambato zany fa tamin'izao mitsena ao Ambatondrazaka zany nandafo de tsy nahalafo loatra angambany fa mihena be zany vidiny gisa nanomboka omaly miasa hirana ny olona tena babaka moa le mpivarotra nanaovana fanadiadiana mialohan'ny krismasy teo amin'ny azoma teo nidina ifotony tetsy ambodiny sotry nipakatra eny amin'ny faritra Nosy tena ny aiky izay sasahirana ny olona ozy satria dia tsy avy zay nefa tsy afaka mivarotra ny legisa manodidina valo alina ariary no tomba nanandro zareo tamin'ilay izy lasa nanao an'izany zareo fa ny zavatra voamarika ihany koa teny mpivarotra any dia tany amin'ny bitro ny tena petsapetsaka bitro mantsatra moramora kokoa de le asain'le olona vonoina eo le izy ohatra sarotra be ninana tsy vita raha izy efa vita le izy nohanina de vita fa raha jerany vonoina tsy mety amiko tranay lomaly zany de bananana fahasoavana notondran'olona hitra avy any ohatra ny tanany ity ny angezany fa de mila traikefa le magnokana azy ry avy tena jeren'ny ohatra ny tanana lavonany ty le huitra lehibe ohatra zao tanany zao avy any Fort-Dauphin inana to teo dao le fitaovana fa ozy le teny va zany tsy évident manokatra n'le huitra indrindra fa reny vavety be ohatrany efa toko 100 grama ndray le avy any Fort-Dauphin serveta be de atsofoka sy ny sisa de ny antso an'le bandy mandeha ry amin'ny sisiny de le bandy ry amin'ny sisiny koa gare ohatrany amoanla andreo roala moako andreo zany okay le ry naratra nefa raha le ry izy be ambo be aiko te vitako ty ka huitra tsy mahazatra le ry fa le huitra le ry le huitra tainylika izy le kely le ohatrany rasa-tanany reny nanao ihany izy aloha vitavitany ihany le izy fa zaho anahita hevitra anankiray petraka eo le huitra fangazy iny tsy arotsaka kely atrano mafana de misokatra kely inona le huitra tena ny trano iny ny trano fa zaho zao nahita tao anatin'le fitirany le izy miandry de misy misokatra izy tonga milankana fotsiny okorona za eny mahay an'izany fa tsy hainareo zany okorona kely ao lamosiny de misokatra kely ohatrany tekateka hitanareo rehefa mipetraka moa vaty tsy tahaka ny iny lera mipetraka iny eny izy koa zany tsy nahatsapa hoe huitra ohatrany any fa le huitra lehibe misokatra kely izy de jokoana asofangana be mihitsy le mahavariana ary havana de tena ny tompo Andriamanitra manao ny zavaboary izy ao anatin'le huitra ty le manokatra n'le varavara le huitra nefa elako baifiko laha be izy to tsy mahasokatra izy efa amin'io tefa betroany iny le bady anarena toto teny goudron andraka amin'ny teny ratsy kely
tsy mety misokatra ny sasany bitsipitsihana eo moranka mba voay mba atao sakafo moe eo kely fotsiny mone de troako avy eo ambany ingely vava mahafinaritra ihany izany rehefa le any Fort Dauphin zany na mahita tsy misy moa zany be hevitra reny hafa akoatra ny fisokirana anazy amin'ny lohan'antsy marangitra io mety misy hevitra hafa fa ny teknika tsy nananako aloha miarabantsika rehetra tompoko de miaraban'ola resa ary larisa zany atao misy ohatra any no ivelany hita any tsy haiko nareo vehivavy hita re jerena ohatra ny tanana lavony eny efa indraindray nareo rehefa lianina de neuf fa za mieritreritra hoe misy invention tokony vita ihany manokatra an'le huitre zany hoe itony le vy mikatona ohatra ny any amin'ny mpanefy vy be de tereny eo izy de rehefa avy eo misy ohatra ny tahona angady vy de avy eo misy ohatra ny karazana boulon zany manelanelana azy de misy angle misy fanokafana huitre hitako avy any amin'ny ino ty anarany tina la brocante iny ohatrany ipitserina ka ohatrany pince izy fa le pince tala le lohana pince pince mihitsy anarany pince huitre pince huitre zany anaran'iny zay vao hitako le olona manontany ato joueuran'ny OM joueur d'Aubagne passé par le centre de formation de Marseille assassiné par balle mpampilalao-ny OM bande mainty iny le misy manontany izy le mpilalao nisy tifitra de zay zany ny anarany moa tsy veriko fa zay le bande solo tamboly tamin'trano tsy tandraso aloha jereko ny anarany mpanjakama koa ao mijery an'le anarany le tsy nahitan'izany tamin'ny vaovao de ny fety isan-karazany moa zany araka le resaka nataontsika teo zany de misy ny réveillon reny atsapa tamin'ity taona ity tokoa ny fahasahiranana amin'ny fikarakarana satria somary efa nanakaikikaiky any ny datin'ny krismasy zay vao tena namoaboaka daholo ny dokam-barotra rehetra misy ndraiky kosa nefa zatra amina toerana samihafa maro izy ireo moa zany zay azo tanisaina fa mba tsy angarana de tsy mitanisana aiza na aiza fa de misy efa zatra makarizy efa zatra Santana Mendy zay ny anaran'le joueur pensionnaire maty le dala pensionnaire amin'ny national 2 zany izy amin'ny OM angamba zany raha tsy diso misy adalamana saina efa nandalo tao amin'ny centre de formation tao amin'ny olympique de Marseille zay le izy Santana Mendy ny anaran'le bank any Marseille moa mafimafy mihitsy io tanàna io alao tsoro ny raboty enjakenjana any amafisandohan'ny bandy ao Marseille ao Aubagne indray raha tantaraina zany de any misy malagasy betsaka zay mampianatra ny ankizy amin'ny centre de formation na baolina kitra ary misy ny namatsika zay efa ohatrany zandriny raha mika rafikarana zao dia efa tafiditra ao anatin'ny centre de formation olympique de Marseille Larissa am'zay ny tantara zany iny any ivelany any Larissa zao ny avany fa zamano nidina ifotony andao marina zalahy sina zany za fa atao studio ambadika tato ka zangy mbola ngayon tsy tany ivelany tsy tany ivelany tato zany ianao natory makamakana daholo ny olona ny ivelany ao fa navidingisa zao ivelany ao navidingisa ao ivelany ao zao za zalahy te resaka rapitso mety tsy ampy ho an'ny rapitso mahakasika an'ilay fanapa-kevitra ny commune urbaine Antananarivo le hoe commune urbaine tao aoriana amin'ny fampiresahana tamin'ny filohan'ny republika dia avela hivarotra ny olona hatramin'ny farany taona tonga de filohan'ny republika nakan'le fanapa-kevitra fa tsy ny commune urbaine dia mampanontany tena hoe inona ny asan'ny commune urbaine Antananarivo raha anaovan'ny filohan'ny republika zavatra ohatran'izany mialatsiny fa fijerina mpanao gazety ny anary tsy maintsy miteny ny zavatra misy ahy misy manana filakevitra ny tanàna na Antananarivo mila manapa-kevitra ny zavatra ohatran'izany fa tsy hoe miala vany le fanapa-kevitra de tsy maintsy tanterahana manahirana zavatra misy nge ny antso makany amin'le tanàna kosa tsy maintsy misy le antso de tokony mandefa le antso de manome sosikevitra le filohan'ny republika hoe be ny tanàna hoanao raha iza filoham-pirenena Randrianabo mba maniry hoe aleolo le vahoaka raha nga mba hifety mety aminareo ve raha mba anjara be ny tanàna hoanao raha no mitondra ny resaka any amin'ny conseil municipaux fa andao aloha dokam-barotra
réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec album musique, Jetax et Shinchan. Enfilez vos tenues les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2023 Golden Hour. Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Réservez vite vos places sur ticketplace.io. Partenaire Eventia Gold Mix. Info live 034 14 00 966. Votre soirée du réveillon 2023 Golden Hour à la salle plénière du CCI VAT. Merci. Ay, softy tout. Ona zany mifandeha to zao. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy, rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Aleo rangamba indramo kely aloha zany papier toilette softy tout anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy vese azo indramo kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Soft Doux. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grande tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Carlton et Louveteau Company présente The Prestigious Time, la plus grande soirée du Nouvel An de la capitale. Rendez-vous à la salle Ravenal à Carlton le 31 décembre 2022 pour une soirée inoubliable. En compagnie du roi du Salé, Zozubi, du réputé orchestre Fanirtana Group et du DJ de renom CMC. Un cocktail de bienvenue et un somptueux buffet gastronomique vous attendent pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Achetez dès maintenant vos billets sur ticketplace.io ou dans les boutiques Massine. Partenaire FDJ. Mazoto maneri miaraka amin'ny bon appétit. Safidira vokatra bon appétit anome tsiro hafa mihitsy ny sakafo ataonao sady manome tsiro ary fifaliana lalandava ho anao sy ny ankohonanao isanandro ireo vokatra bon appétit izay ahitanao ny menaka zato isan-jato vita avy amin'ny tournesol, farine, tomate concentré, maïs doux, champignon, sauce soja, sauce huître amin'ny kalitao tena tsara nefa amin'ny vidiny mirary. Hitanao eny amin'ny faritra rehetra mahazatra anao. Bon appétit, le plaisir de manger. Rehefa mikojakoja moterana fiara dia tsara raha menaka azo antoka no ampiasaina. Izany mahatonga na manoro ireo manamboatra fiara eto amiko tsy ampiasa fa tsy menaka Shell. Eno tsara anie izany motera izany milamina be. Ny menaka motera Shell Helix dia natao hanome vokatra tsy manatsahala amin'ny fanadiovana ny motera miaro amin'ny arafesina sy ny fahasimban'ny piasan'ireo fiara mandeha amin'ny essence na gasoil toy ny SUV, pick-up sy ireo karazana fiara madinika. Ho anao ihany koa safidio ny menaka motera Shell Helix dia ho tsara kokoa ny tanjan'ny fiaranao sy ny fitondrana azy. Tongava reny amin'ny station Shell na ireo mpanjara voatondro akaiky anao indrindra ary safidio ny menaka Shell Helix izay sahaza ny fiaranao. Shell Helix tsy misy menaka manadio motera toa azy. Shell, go well. Yama! Fantatrareo ve fa miverina ny yaourt Yama? Andrafo tsy le taloha io a? Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafistika mitondra hery sy tanjaka. Ilay yaourt manampy anao hiatsika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotr'izao. Hory zareo tianao fety madzika be ve nareo e? Araroty ny tombola Christmas miaraka amin'ny Orange sy Samsung. Ahoana indray zany? Tsotra kely isaky mividy pack Samsung amin'ny tranombarotra Orange ianao dia mandray anjara amin'ny tombola Christmas madzika. Ie, loka électroménager folo be izao no zaray. Hoan'ny kilalao tsara vita. Sady mahazo finday Samsung zany mbola mety azo kado kojakoja ho an'ny ao an-trano koa. Zay indrindra manatona raha n'ireo tranombarotra Orange dia araroty haingana ireo pack Samsung. Sariana ny 12 janoary 2024 miaraka amin'ny Orange andao ataosika miavaka ny Christmas e. Orange. Orniva, zao indray malaza ato an-tanàna. Anambady hono ilay vehivavy ato ambadika azy. Ay, tampoka kosa. Andraso vetivety sy loko ny tatiny zanako kely dia tamy tratriny areti-pivalanana mantsy izy. Aleo aloha hipetraka sika sady mampinono ny zazakely aho. Ao ireny nono e.
ao re minono e tantarao amin'izay hoe ry miora aleo aloha resahana ny fitondrantenanao fa ahoana nivo a vao nasoronao teo ny tady fenotay dia tonga dia nampinono anao niaraka tamin'ilay tananao maloto teo masinao no nanasa tanana tsy nahita loto amin'ny tanako raha ny fotsiny nanasanao ny tananao teo tsy mahita ianao nefa eo mikroby ka amindry izany amin'ny zazakely ianao rehefa mampinono azy savondrery mamono otrika aretina izany mahatonga ny zanakao voany areti-pivalana izay izany mahatonga ny zanako kely marary foana nefa tsy tonga saina akory izay mihitsy tsy maintsy ampiasana ny savony rehefa manasa tanana sy rehefa avy manova ny tadiny zaza ny valana ary alohan'ny fampinonoana ovay ny fombanao ho an'ny fahasalaman'ny zanakao raha tsy izany dia ianao indray no atondresanany misaotra tamin'ny sosikevitra alaiko avy hatrany ny savony dia ho sasako indray amin'ny rano madio ny tanako iray aman-dreny sasao amin'ny rano madio ny savony ny tananao rehefa nanolo tatiny zazakely sy alohan'ny fampinonoana ho fiarovana ny fahasalaman'ny zanakao oay saika tsy nino aza fa vidy iray mahazo ray iny onona amin'ny karazana entana maro be akanjo converse poketra tena be dia be io vao avy any mihitsy za io tsy reo ihany fa misy kojakoja an-dakozia maro be ihany koa ao eo tamin'ny menapitany eglizy katolika moa no misy azy ilay eo akaiky ny farmasia erzo io ary hitako izany eo alohan'ny gamastor izay indrindra sady misy lalosy fanentanana zona loka be dia be mihitsy ao fa zao raha liana amin'izany ndre dia atsoity ilaharan'ity 034 99 532 31 ndao aingana Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966 RDJ ahoana mifandrantana sofitidora anankiroa sasy ie afaka miditra miantso nareo dia afaka milalao miaraka amin'ny sofitidoa tamin'ny heriny enina no nahazo ny tsy nanisa zany zay fandroany izy efatra dia tena marina tokony hoe dimidimy isaky ny atalata zany no mahazo ndoka dia androany izy efatra fotsiny tamin'ny lasala tena mialatsy indrindrany Allô? Mirabatuko. Manona tuko. Salama tuko. Isaka bailalao softy tuko. Manova veo. Ie, lalao miaraka amin'ny softido, andao ary ny teneno ny orinasa mpamokatra ny softido. Selupaka tuko. Selupaka inona izay? Selupaka do. Selupaka inona? Softido atao kado. Selupaka ny anaran'le société manao anazy asa hoe inona tianao tenenina marina fa tiako tenenao hoe Selupak Madagasikara. Madagasikara le izy ka Madagasikara. Aza miala ianao fa raisiko ary miaranao vetivety. Ay. Ohatra izany manao ny toy izany fa volo be ny fitombenao. Misy mampimety misy chanson. Tojo amin'izay fa tsy mahambola niodina kely tatsy mivadika saondra tatsy aby misy manontany anaty hoe ngahony tsy azo tenenina ny anaran'ilay mpilalao ny OPEF dia ohatraka hoe aza maika fa mbola ho avy any mbola ho avy any tsika fa senena zao zany satria mbola misy fanadihadiana hafa ho alaiko miaraka amin'ilay izy na ihany koa sao dia nisy fiovana vaovao tao anatin'ny roa ambin'ny folo ora farany
ny OPFF fa dia tsy maintsy ho tenenina ny anaralehibe. Inona moa no maharatsy an'izany? Tsika koa mila mizatra miaina anatin'ilay fahalalahana amin'ny fampitam-baovao amin'izay Benzema reny nandeha nisy ny tantarandry Ribéry eny tompoko. Za zao dia OPF. Be rapa tompoko. Tratran'ny Noël daholo dia fona vaovao daholo e. Yo. So dia lalao. Tsy lalao aloha tsy mahay milalao fa aty alavitra be aty dia. Tsy mahay milalao fa lalao. Ay mba saky resaka kely fotsiny hoe misy tsindripe kely tiako apetraka amin'le aizy mpandeha teo. Ato indrindra izy. Hitanao misy resaka nataonao teo hoe fa maninona moa ny commune zany no tsy manana fanapahan-kevitra fa tsy maintsy mandalo président. Misy fotoana raha tadidinao nisy fotoana teny teto amin'ny fandaharana teto hoe tsika ho efa nizarina tamin'io sainantsika hoe rehefa misy zavatra mitsangy ery dia miazakazaka kely aloha zany président. Io tsy président le amin'izao rery io fa rehefa hatramin'izay mihitsy efa kolotsaina sy teo-tsaina volena tao anatin'ny saintsika mihitsy zany hoe ny président sady ministra ny maire ny député ny ACC ny tsaiky tsony. Mampalahelo moa zany le raha ohatr'izay fa dia tsy hay hoe ahoana ny tena marina fa za koa manana fantany ohatr'izay anao zay ihany. Tonga dia voazavanao le izy mpandekama dia tsy hany famakafakana tsony ako. Lasa anapito kely anazy fotsiny hoe lasa misy mifampitsabatsabaka ndraiky totr'izay foana ve tsy le mpivarotra mampaninina. Izy zay mihitsy izy ka tsy le vahoaka mampanina fa hitanao le hoe fahazarana ao anatin'le toe-tsaina entina hitondrana an'le vahoaka mihitsy zany no manimba zavatra betsaka. Mitokona ny mpianatra dia ao ange misy tokona be vao tonga filoham-pirenena. Vao tonga dia any amin'ny filoham-pirenena. Mitokona ny ary amin'ny jirama dia tsy mandalo amin'ny fa président ihany mamano olana. Zay bila be ohatry zavatra ohatry. Zany efa kolotsaina ny volena mihitsy fa tsy hita hoe atao ahoana moa fa dia maro fihetsambatra ho antsika menakavy e. Tsika rehetra anapiko kely an'izay mihitsy. Le baria moa zany alaitsika foana io zany rehefa mpandekama fa ka zay le mahatonga antsika marary fo amin'le izy ny atsara an'le izy ny andehanantsika farafanika matiny any zafady farafaratsy ny demi-finale le za no manata an'izany le izy tsy oka kosa aloha zava-deninety tony resaka fa sao dia mivoaky etsa dia hiady amin'ny ando tsy ianareo mpivarotra amin'ny problemako fa le fanapahan-kevitra mihitsy tsy mety aminaly mifampijabatsabaka ndraiky totrany io hoe rehefa andraikitra Larisa dia matoa Larisa napetraka eo dia Larisa zany tompony fahefana feno amin'io jabatsabaka ny anao dia Alo. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Salama tompoko. Io ane commune nge tsy mbola mitondra foana fotsiny. Manoloana zany zany fanapahan-kevitra midina avy any ambony any satria commune. Reny taxi moto reny tsy tena initiative ny commune nandany an'ireo fa tidimidina avy any ambony reny. Tsara dalàna nge reny zavatra reny raha ohatra ka tena miaraka ny lalàna jereo any. Ka dia zay aloha. Dia voateneny any le CC ny jirama be volomba bodimito mba ho vai hono hoe toetranao efa sao dia anaovan'ny olona anangonan'ny olona soni ianao hoe afindrany écran mena zay ianao vao iova ngamba. Anatitra jiro any azo raha pitsy dia ho jereko le dia tenenao le reo anatitra jiro any ianao hoe tezitra aminao mbo manarina nge pitsy havanana fa tsy atao ohatr'izany miara-miaina amin'ny olona mbo manarina. Aitsika tsara io kopy ianao mbo manarina indray tena tsisy havanana ny olona fa rehefa tsy mety amin'ny olona dia anangonan'ny olona soni ianao dia hoaterin'ny olona ambaravarana dia asain'ny olona any écran mena ianao amin'ny azy. Aiko tsara mbo manarina zany le beto ambody vony. Ok mpandekama. Ok sûr e ya ndao raga tsisy nilalao tsony nge Larisa e. Afaka milalao nareo mbola misy anankitelo no toerana malalaka afaka mahazo an'izay loka zay sady nareo nge hoe tena hoe mampiasa an'le izy ampilaminana fa maro be. Allo mama milalao mama. Salama mama. Raha fanaovinareo dia manao raha mahay atao tsotra. Belao fa aleo ty lalao aloha fa belao anany. Salama aby. Salama mama. Ndao za tsisy. Iyo arabainy antoana. Arabainy antoana aby isika malagasy manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany tratrin'ny krismasy. Engany samy ho tratrin'ny taona ho avy 2023 isika aby. Misaotra tompoko. Dia resaka fanatanjahantena. Na dia mahay aza ny inona moa ty
ny mpanao fanatanjahantena aza dia miaopefy loatra fa tsy mety zany. Zao ny fanatanjahantena sy ny mpanakanto no ahafantaran'ny eran-tany antsika. Koa tsara toanana izy ireo satria ireo no mampalaza ny Madagasikara. Misaotra tompoko. Dia ny faniriana mba azahoan'ny mpiasa-panjakana sasany tambo-karamany alohan'ny faran'ny taona. Fa tena mampalahelo. Misaotra betsaka tompoko. Koa dia mirary soa antsika malagasy aby. Manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany. Mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsy salama rehetra na aiza misy azy. Enganeka samy salama, Andriamanitra ny aina anasitrana ny tsy salama rehetra, dia samy salama aby tsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Dia kokoa aby ho anareo malagasy any ivelany any. Dia kokoa aby ho an'ny malagasy eto Madagasikara, indrindra nareo amin'ny fandaharana rivotra. Bisous daholo dia fitasy ny fety aby dia ho ela velona aby tsika malagasy kanavaka. Misaotra tompoko. Mbola misy le sosisy. Tsara be iny ay tena spesial. Ho avy any amin'ny tombo Ota ina Andriamanitra aby. Okey. Fa ny resaka bola kitra ny EPF pandakana manao. Any EPF? Obamany any Hoana Bandikama. Salama. Vitan'ny fety daholo raka. Tsika rehetra ranga. Randriamanantena ve zany? Randriamanantena indrindra Bandikama. Hitako hoe ianao io e. Arotro memiova ihany izy. Miatsara miatsara. Hitanao mihitsy atyko. Maro zazo. Sahay kilalao fa mampiasa rano raka. Sahay kilalao safidido fa mampiasa rano za. Zany afaka ampiasaina aloha izay vao mampiasa rano. Tsy mety mampiasa double lasa. Mitobaka zao rano any aminareo mitobaka be ny rano ragafa dia mirary ny taondina ny tiry Bandikama e. Mino rangafa azombazo. Afara ko any anao rangara tonga ny fotoana ny kapaina ny voanjo dia afarako anao aty aminay. Za mino fa mbola manana fidinany fotony anankiray makany ahako dia atsoka anao mba mila miona. Antsoy aho mila miona mihitsy. Adiny Bandikama moa le tellement ohatra tsy mety amin'ny DJ Faiza misy an'izany. Ohatra misy olana mihitsy ka. Misy olana mihitsy. Tena loatra fa dia tenenina be sy mafy misy olana kely ny antso aotra 430. Facebook. Okey raga masto daholo e. Zay le revieko andazoky iny. Mofana fo be mafy. Okey raga masto daholo. Le midina ambany dia ambany. Fa milalova ho ny olona tsy voateritery ny lalao. Tsy azo terena. Lalao. Ny orana omaly dia ny jojo be dia hoe mijanona tanteraka. Allo? Eny tompoko. Miaraba tompoko. Tratry krismasy daholo nareo rehetra amin'ny rivotra ao e. Mba ilalao safidido tompoko. Indra sa fa meny honorany fantanina e. Andray. Firy metatra eo madama ny safidido raha vahana? 10 metatra ve? Fa mety papa moa honorany. Honorany moa zany mahay an'le izy. Rehefa vahana io dia fantatra hoe zao metatra ny alavany. Papa hono izy ka efa manao safidy telo 10 metatra ve 10 metatra ve 12 metatra ve 12 metatra kely loatra kosa firy 12 metatra lava loatra kosa zany keo mo metatra fa tsy metatra anankiray metatra firy firy avy no nitononao teo 10 dia 12 nena zany 50 dia 25 dia 12 aloha atao teny frantsay firy metatra madame solorangale de question honorà koa masika be aloha arany aloha meko fantanina anankiray ianao e tanisao arany ny anitra safidido arany anitra safidido za ve tsy fahiny zareo tsy injiry nature yaourt nature inona avy le anitra allo e dia ampy izay satsy mandaingy avy any atsimo mandaingy avy any atsimo mandaingy avy any atsimo fiteny hoe mandaingy avy any atsimo lavanda tena ohatran'ny nahity inona ny anankiray teo
aloe vera miverena miantso ianao fa raisinay ny anaranao ambadika ao any akabe zany de maniry fotsiny rehetra ohatra namana godara hoe présarazanmeokatanao midamy zay mba hitondray gisa avy any le tsy amle moramora na le kelikely le vatombatany sady malemy miarahabatsika rehetra ao tratrany krismasy daholo mba ilalao softido azafady lalao softido firy centimetre firy centimetre ny ahavony softido anakiroa ampifampitingina ny anonora-ko sarotra tanao ny anany madina lazao raha nitoetra mampiavaka ny softido e malefaka tsy manetsina WC no ray sisa dia tonga dia omena anao ny loka ary misy hanitra tsy atahorana ho rovotra marina daholo mihitsy ny ray sy mandeha kama ny anaranao mankasitraka tokomankasiryfanontaniana hoe firy centimetre no mahafafa tsara le tsy mangoaka tsy misy ny tanaka za mbola manana centimetre rehefa avy eo mangoaka largeur indray ho avy azo amrona kira ve ny softido aletan sy aletan za ihany le miandro tao de tapaka fa azafady le hoe amena ny numéro azafady raisiny aza miala fa raisina aza mbola tonona zao aloha fa mbola tapaloha ty anaty mahandro fa misy miantso maiky ny fanirina ho azy satria anisan'ny zavatra nafana sy nalaza tamin'nyity taona ity ny resaka momba ny droit d'auteur ny resaka omdas ny resaka artiste ny ministera ny momba ny kolotsaina sy ny momba ny arabola indrindrindrindra ny fomba fitantanana sy ny sisa ny fanirina de mazava ny fanirina aloha bonjour miraba tompoko ilalao softido azafady marina ianao dia nao mihitsy ny farany misy karazany telo ny softi karazany telo fa tsy anitra no resantsika dia tanysazy anankitelo zay ohatrany hoe papier génique ave misy aloharana ovaintsika aloharana aloha ovaina le izy le anitra softido arany aloha tononina aloe vera vanille lavande marina daholy so dia tokony mbola ampina anankiray ianao kosa zany raha mba diaka mandray ary anaranao zay ihany koa no lalao izy koa vehivavy daholo zay ihany koa ny lalao tamin'ity an'io ity amin'ny heriny dray efatra androanao fa lasa enany tamin'ny heriny dia amin'ny heriny dray tsika amin'ny lalao miaraka eto dia somary sarosarotra ihany ny fantanina fa omenanao raha amin'izay ninona fantanina manomboka androany dia efa jereo hoe firy centimetre ny savoivo ilay lavaka boribory ampivoany io le an'le olona sa le an'le papier génique le papier le lika matya firy centimetre ity lavaka raha amle kabinele mipetraka raha amle kabinele mipetraka ka efa tafapetraka ianao zay vo tazanao fa miala ray metatra sa efa nandatsaka mihitsy zay vo hitanao fa ray metatra sa miala avy eo le softido sasy ambony tatarao ny ataonao vetivety iramatorasoana tenaina koly mamerina miantso kely anao fa tsy voaray ny larana finday anao fa ny anarana fotsiny ny ata azararana ekizy ranambady zay ataomokamoka ny anarany ilazana ianao mirava tompoko salama ya ilalao softido amin'ny herindray amin'ny herintaona amin'ny herinandro indray amin'ny talata ohatran'izao fa sisy tony lany tapitra izy teo efatra manko androany salama aby tonombo ty karatra statistika very ty
any orinasa Betsiriry, société anonyme responsabilité limitée inona le farany tsy mahay tsy mahay koa urbaine Sarlu inona le farany Charlie Sarlu hitabozandala dik azafady indrindra reto fa irika tena manany any olon-dehibe efa manana zafikely lo IVE 80 Berika stand numéro 444 Antananarivo anampivarotra ty inona zany misy miantso miantso fa ohatrany tsy tafiditra le olona safa-metsika izy safa-metsika za zany tsy unité goty goty nareo tao amin'ny Allô? Za ihany le teo nataon'ny mpandeha maverina miantso. Asa miala ary ianao raha tsy vetivety. Ina? Unipersonnel anazy manokana. Betsiriry tsisy anarana olona mivantana tonga dia anarana tsiny. Betsiriry. Tsina efa hely ty atso iaho na tongava ty amin'ny RDJ. Miaraba manokana nireo nahazo taranaka tamin'ny fahatongavan'ny fotoan'ny Noely satria maromaro izy ireo misy afatra ho an'ny mpandeha ty efa hitanao. Ahoana? Tsy azoko mihitsy tsika izany mpandeha misy ny asa sy zavatra maro tsy mandeha amin'ny tokony ho izy eto ny filoha no omena tsiny ho tsy mandray andraikitra nefa misy minisitra maro tompony andraikitra eo so indray misy vahaolana foezaka omeny filoha hitanareo indray fa misy minisitra sy tompony andraikitra eo. Ndraso aloha tsy tsara hoe valia zany zay fa misy koa nefa ny tompony andraikitra voalohany io nefa nomena andray andraikitra mahakasika an'izay zay ngamba mety azoko amalina anazy efa misy olona nomena andray andraikitra dia aleo le olona ny fean'le izy malina be ngeny ten'le olona teo hoe tonga dia hoe nanaranga tsy maintsy foana ve ministra tsy maintsy foana misy chef de service misy directeur misy olona za zany tena te ametraka hoe département zavatra tsy maintsy misy ny olona ny mpianatra fa ina zany nataon'ny tompony andraikitra mahakasika ny tsy maintsy hiazakazaka ny olona hiteny foana andray matofy loha voay ty olana aty lasa mampiteiteny zany hoe fa tsy mahavita vao ty olana aty monsieur le président fa tsy mahavaolana ny directeur ny département nay na directeur zay le izy ina zany nataony mpianatra ianao dia ny mpampianatra ny responsable ny tompony andraikitra anao fa directeur vena dia antsoina hoe directeur tsy haiko ty matematika ako ty ka justement le zany inony zany barona batorakis barona zany batorazaka voateo fotsiny any batorazaka zao barona dia batoragisa lesy zay le izy fa tsy mpivarotra ho amin'ny mahazo tsiny eto dia ihany koa somary omeko resaka andraikitra eto ny resahany aoka ny raha misy ve ny zavatra tsy mety misy fanapa-kevitra fahadosoana vataty amintsika ihany izy ka zay le hoe fa kolotsaina nitazanantsika le izy itsika mponina vahoaka moa manahirana amin'ny tena zany satria tsy olona rehetra ao anatin'le izy dia efa zatra hoe raha vao misy ana dia président vao président ino atao mbola tsy piba fa mbola mbola mandeha zany aloha zany mahasambatra ny bandekama tamin'le resaka tsena sy anna teo hoe le ady hevitra ho anareo tompony andraikitra za zao miresaka ao amin'ny day eo bandekama miresaka tsena aza kirikirina loatra ianareo rehefa miaino miresaka ny olona ny antony iza ny tena mifanasa lamba mason'olona ary zao ny tena olana indrindra hoe ndraindray lasa ny fanapa-kevitra lasa tsy afaka iarahana loatra anike le tena olana amin'ny ohatra ho azao le za tena mikiry mba miresaka ampahatsorana ny zavatra nafanafana momba ny omda sy ny ministera sy ny artista tamin'iny taona 2020 sy 2020 iny amty mahasoa tsara ve zany le izy mety tsara ve zany le izy le zavatra nanaovana le omda ve zany mahafaly anareo tompony andraikitra ve zany le izy aio zavaka zay te anao tsara ho anareo artista ne sepotra sy mahatendrano le artista aloha zao aloha zay ny misy fa iza miteny an'izao zany za zany artista nona za miteny io zany sady misolo tenany mbola tsy nahazo karta fa rehefa aveo mandeha am'izay tolo-dalàna sisany amin'ny assemblée izy miandry an'iny fa zany ray mahatsapa nefa ao anatin'ny fomba hanapa-kevitra anankiray momba andresaka lalàna
milolo avintsika tapony lolo oatra ny lalàna ary zay nanaovana azy a ka mbola matendrano an'ireny olona mandra-pivorisena ohatra zay any tsy afaka atao ininona ny olona nge tsy mitsahatra ny miaina akory e tsy hoe akory mitana respiration daholo satria ho avy ny 324 teliloka tsy akano fa iandrele t-shirt tamin'ny 2023 tsy azo fompalisany Germain ka misy hevitra iso ny loha zany za zao tsy miakanjo raha tsy miandry an'lahy zay le fanerena ny fanerena coucou e coucou 653 coucou fa misy inona ny miandry an'le reny ry zany rehefa ataoko hoe mijoro raha ty coucou mijoro mba miovana isika dia mba hafa tsy akanjo ny re tsy mandra-piveriny zay zany zany hoe ivoako ny trano rasoky ohatra mba mila mitondra maillot de France andray efa manana koa mopandakama efa nanomboka ny Stade Real de Madrid efa nanomboka Stade Madrid tamin'ny latsinainy efa tamin'ny latsinainy niangaviana ilay olona nahita le carte grise sao dia zany nampatonga le ban tonga marotra eto Envie d'un réveillon exceptionnel, un grand buffet by Mutsu, une ambiance unique avec album musique, Jetax et Shinshan. Enfilez-vous, tenez les plus chics et rendez-vous à la soirée du réveillon 2023 Golden Hour. Golden Hour ce 31 décembre à la salle plénière CCI VAT à partir de 20h. Réservez vite vos places sur ticketplace.io. Partenaire Eventia Gold Mix. Infoline 034 14 00 966. Votre soirée du réveillon 2023 Golden Hour à la salle plénière du CCI VAT. Merci. Ay, softy to. Ona zany ny fandehan'ny toso. Tony tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy rehefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy to anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC azo kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softidoo. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grande tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison, une installation gratuite, un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Wow! Fahita lavitra, frigo, micro-ondes, cuisinière, hatramy fera lissé. Hita ato amin'ny magasin Sidef avokoa ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny andavanandro. Tsy izay ihany fa azo atao ihany koa ny mividy ireo entana ao amin'ny tranokala www.sidef.mg ary maimaimpoana ny fanaterana azy eto Antananarivo sy Toamasina. Tena afa-po ianao koa manatona ny magasin Sidef Sonerano, Akorondrano, Radio Lasoarano ary Toamasina na tsidio ny www.sidef.mg. Sidef, une garantie de qualité. Big Bang Booster, 31 décembre, le plus grand réveillon de Tana. Ce samedi 31 décembre 2022, au casque PK0 Madarail Souarano, à partir de 18h. Big Bounce, avec 2 ambiances en simultané, enflammées par les meilleurs DJ de Tana. En showcase, Mad Max, FSC Music, Souta, Battle, avec 200 000 arrières à gagner. Sponsor officiel, Booster, média officiel, DJ. Big Bounce Booster, 31 décembre, au casque PK0 Madarail Souarano, Mad Max, FSC Music, Souta. Native vous présente Réveillon 2023, soirée de la Saint-Sylvestre avec Lala Orchestra, animé par DJ Nati, invité exceptionnel Netpex, Relative Bypass à 20h, grand buffet gastronomique assuré par Criage, champagne à minuit, Volume Nanan au petit matin, une bouteille de whisky pour les VIP, PAF 140 000 arias, réservation 160 000 arias, VIP 190 000 arias, billets en vente sur Ticketplace, espace Relative, boutique Massine Tazubat, à Courdic, la City Event, Native Bypass, Infoline 034 22 848 59, partenaire Griard, Star, média officiel RDJ. Doyana Christmas Majatiam Centre Commercial à Courdic.
Etsika sy fampisehoana miavaka maro samihafa no hitanao aty mandritra izao volana desambra izao. Efa miandry anao ihany koa ny toeram-pisakafoanana Mazotoa ary ny parka milalao amin'ilay mampiala voly tsara. Akory ilay toetra anao anao. Royal événement Manoujawanao Dawan Hill Merkam Tarka Mage 4 Nisapotsira kam telopolo décembre roapolo arivo ao am le rêve Antsirabe manomboka am sivora alina fandaharam-potoana grand cabaret iarahana amin'ny Mage 4 afamanga am 12 alina ambiance rétro miaraka am Dreamix Team interprétation iarahana am groupe Mage 4 Tapakila 40 000 l'ariard Golden Place 60 000 l'ariard Infoline 032 76 217 88 vente des billets Le Rêve partenaire Gold LGco Plus Top Construction Orange partenaire média RDJ. Noël madika tsy misy otritiany eo amin'ny Orange. Feno cadeau Orange Money posatrainy isan'andro hatramin'ny 1 janoary 2024 mividiana tolotra manomboka 1000 ariary fa mety ahazo bonus fana 2000 ariary avy amin'ny Orange Money ianao. Ça va kosa ngaza ihany alarotsy ny tombola Noël madika lokatra amin'ny 1 500 000 ariary be izao no mety ho azonao fandraisana anjara mividiana tolotra 1000 ariary no mihoatra dia alefa SMS amin'ny 906 ny hoe Noël fisariana tombola Noël madika isaky ny alarobia. tena miavaka marina zany Christmas zany hein. Orange. Le foot, c'est aussi chez Blue Line TV. Rechargez votre bouquet Magic Sport ou Ultime Plus à partir de 45 000 arrières seulement et regardez en direct les grands championnats de la FIFA et les grandes ligues internationales de foot sur les chaînes beIN Sport et New World Sport. Et oui, avec Blue Line TV, vous avez désormais le foot en plus de toutes vos émissions favorites à un prix imbattable. Rendez-vous en magasin pour plus d'infos. Mikarebaka sy matsiro ery ny fety miaraka amin'ny KFC. RDJ am Siv Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Ie, andao aloha tonga dia terna zalato ny agenda tony fa maromaro sy betabe ihany izy. Tonga dia terko toy ny agenda tony. Réveillon amin'ny espace Rinatio bypass ny aliny 1 décembre zao zay rahana amin'ny orchestre Lala sy ny DJ Nati. Nasaina manokana amin'izay ny tilitily tsy haiko manonona Nettex. Nasaina manokana amin'izany i Nettex misy ny zavatra maro samihafa ao anatin'io. Raha mila fanazavana fanampy lereo mahakasika ny vidim-pidirana dia antsoy ny 034 22 848 59 espace Rinatio bypass aliny 1 Rinatio sa Rinatio? Rinatio. Panao tsatio. Alina Massindahy Sylvestre. Alina Massindahy Sylvestre. Raiky amin'ny 3 décembre manomboka amin'ny sivora haligny. Alina Massindahy Sylvestre. Ao Madagascar espace bypass star. Alina Saint-Sylvestre. Massindahy Sylvestre. Madagascar espace bypass miaraka amin'ny orchestre Jimantko. Ho avy eo koa i Prosely. Alina Massindahy Sylvestre. Mahafinaritra io. Tandremo le tohatra. Satria ho avy eo Prosely. Alina Massindahy Sylvestre. Anazo. Alina Massindahy Sylvestre. Afako. Alina tonga sonotona 2024. Izany fiarahana izany dia rahana amin'ny sanda mozika ny aliny faraka amin'ny 3 décembre manomboka amin'ny 6 alina ao amin'ny fitahian-tsoa espace. Izy io dia any amin'ny farany area ny 126 any lafy. Ny vidim-pidirana dia 150 000 ariary. Miaraka amin'ny buffet gastronomien, miaraka amin'ny grillade dia antsoy
ny 034 ia poisson 99 522 68 na ny 033 02 528 31 izany dia alina izany dia plasy limité de sy mandry ny olombelona amin'iny fa de mitotorebika de rehefa mararay matory mbola mila vala minanana aloha ai azafady ary de matory tandremo anareo rehefa hagnano aliny masina Sylvestre mba tsy higiaka alohan'ny fotoagna misy migiaka amin'ny efatra zay matory zareo de reny a mieritra be fotsiny amin'ny alina de taitra izy zany a mangina lolahy kanisany ohatrany efa alony raso aloha taitra izy amin'ny 7 maraina ny apitsiny iny a de ny olona matory ina ary ty matoritory ty daholo efa angatsy anao 31 Ini va premier. Izy mbola mamaly foana anao izy. Izy no tena zany ka. Iny. Izy olona matory daholo satria le olona nanao aliny raiky amin'ny telopolo. Fa izy natory. Izy tamin'roa efa vita. Izy amin'ny dimidimy ero izy manomboka vita ka. Amro izy nanomboka. Amro izy manomboka mipetaka. Etika tonga efatrika meloma tonty na. Fo am'izay amin'ny 7 maraina. Ny olona matoritory daholo fa ena ty matoritory ty am'izao farany taona zao. De misy bandy manokatra maso ilan'izay. Dada. Efa premier androany. Premier lohany lahy. Daholo asa daholo. Efa premier androany fa dadagny natory be metra jereo le eo amin'ny ondany dady misy gopsa be. Manina tsy mifoasana. Gopsa be jimanty koa le tsy le izy ao amin'ny Madagascar espace. Ko avy eo Procélie mampirevi nuit de la Saint-Sylvestre amin'ny teny frantsay aliny masindasily amin'ny teny malagasy veloma mipapaoka ny kianjamena tanety be tournoi mafy be zay karakarain'ny association FIFA amin'ny sabotsy raiky amin'ny 30 décembre zao ihany ty tournoi mafy be ity zay azona ondry bevata ho an'ny fandresena amin'izany raha mila fanazavana fanampiny dia atsony ho an'ny fisoratana anarana dia atsony 033 92 775 83 na ny 034 25 372 32 tournoi bevata amin'ny asabotsy raiky amin'ny 30 décembre zao eny amin'ny kianjamena tanety be ilafy miaraka amin'ny ondry langony be bofoka mihitsy mampisy zany kianjamena isaorana ny mpikarakara ny seho sehatra ho an'ny tanora katolika tany mena tamin'ny faefatra amby roapolo ny volan desambra teo nafinaritra fa dia misaotra ny mpamorona an'ilay fampisehoana fa aliny masinda Sylvestre indray ity dia aliny masinda Sylvestre izany dia hitranga ao amin'ny sese ivato ao amin'ny salle plénière iarahana amin'ny golden hour ny soirée de réveillon io dia misy ny buffet bay newt tsy fahaizako teny vazaha ina mpijaly avao ny teny zareo buffet le armoire antragno ary anaty laoko buffet misy zavatra hafa misy kely izy miaraka amin'ny buffet bay newt soit superposé superpoudré de misy ny animation irahana amin'ny album muzika sy ny DJ anankiroa zay fatataza tokoa dia Ijetax sy Shinchan manomboka amin'ny 20 alina io 20h na amin'ny 20 alina mahazatra antsika dia hoentiny zareo mitetiny abakabaka mahafinaritra misy ny retro misy ny am'izao tratra midegoba dia ampidiry ny gadraina anaty cabinet manomboka amin'ny 20 izy io fa manomboka amin'ny 210 mavelo resy atsika atao lava be ty amin'ny 210 ora alina dia anomboka amin'izay ny raha lina amin'izany nareo dia afaka mamandrika ny toerana ao amin'ny ticketplace.io de na nareo tonga de mividy ny karatra zay 190,000 ariary ny vidin'izy io raha ohatra nareo mahavita olona 10 ianareo de mahazo fanomezana whisky sady tsara ny andro amin'io fa atsoy kosa aloha atsoy 034 14 00 966 RDG manolotra anao fitaiko ty dia avy zay tsy miteny anina tsony fa aliny raiky amin'ny 30 Sylvestre
Etra ny Louveteaux compagnie dia manolotra antsika ny prestigious time zay etsy amin'ny Madagasikara Carlton nanao natotosana izany ny 2 Desambra izao amin'ny salle Ravinala manomboka amin'ny 8h zany dia afanainy ny Roi du Soleil Guy Jaojoby ny orchestre Tana Group ary ny DJ Steam CMC isy ny cocktail de bienvenue ny tapakila dia fa azonao jifainao amin'ny ticket place sy eny amin'ny bokety machine rehetra raha mila ny fanazavana fanampiny anao dia atsoy aingana sady amandrianao toerana ny vitananao tapakila ny laharana Antaby 033 61 706 36 sy ny 032 05 705 37 prestigious time io ary efa voateny anga i Jaojoby efa voateny Jaojoby Roi Jaojoby Roi du Soleil Guy Ie, miaraka amintsika amin'io fotoana io ihany koa moa zany miaraka manao fetsitsika miaraka amin'ny RDJ ny faraka amin'ny 3 volana Desambra manomboka amin'ny 6 alina hatramin'ny 4 ora maraina miaraka amin'ny RDJ Steam dia amin'ny fotoana mihaino radio tsika ka zany hoe mame ambiance tsika amin'ilay be mihitsy mandeha mifantana dia mba hoe miaraka mamarana ny taonareo roapolo sy roarivo sy mandray ny taona Andreo manareo migôko sahato mihaino any an-trano dia misy ahoana ihany lisy teo fa Rigotte Libre kosa dia manao réveillon any Avignon miaraka amin'ny Luc sy Lilia dia miaraka amin'ny DJ i Joy K miaraka amin'ny Axa dia miaraka amin'ny Laza dia spécial guest Olga sy Flora dia réservation 030 tena tsy maintsy atao ny réservation obligatoire atsoy ny 07 69 97 01 75 araka ny efa vetsika jery ny visa fa efa mivoaka ho visa miditra mivantana eto zay rehetrarehetra satria dia samy fotoana rehetra ny mpandeha ho any Tuliara fa misy any atao hoe PR mahatratra 50 mandra-pahatonga any Tuliara hira dada toa fisavana misy 50 zany mandra-pahatonga any Tuliara lalana amin'io manodidina ny 4 tsy mandray kolikoly fa eritrereto koa 50 le andoavany la 2005 isaka mandalo na 10 000 na 2 ariary fa zavadozany zany tsy mandray reo fa asiako santiona kely le izy satria sao dia lazainareo hoe miteniteny foana comme le hoe 50 raha miala avy aty Antananarivo ataoko haingana be mandra-pahatonga ny eo amin'ny 20 eo nisany ao ary folo fotsiny akadom-bahoaka sel bypass Yavolo Anjomakely eo Tsinjony Behenjy Atsalava Ambatolampy anankiroa Antsirabe anankiroa Valinankarena anankiroa alohan'ny Behenjy ve tsy mbola misy any Analamanga Park ingy le Tsinjony fa tsy mahay zako Antsirabe anankiroa Valinankarena anankiray Kelikapona ray Ambositra ray ny Kelitapona moa dia Ambalamanakana ray Karobin ray Ambomaso roa Ambalakely ray Amboboka ray io Ankidona ray Mahazengy ray Soany ray ny ray Ambalavao roa Aritseny PR zany ampidirana zandary ampivoana polisy le liste avakilany ety 2 kilometre hitako avetony alavan'ny listako 50 zany ny isan'ny PR raha mivoaka polisy zay tapitra tsy anao tsony lava be ny zavatra tenena moa dia mbola eo ny aretina dia eo ihany koa ny petsapetsa eo tiakany misy le iny la le petsay ohatrany ananao fotsivoty be iny dia nasina totokena nasina totokena le izy dia ketsaketsa ny dika zany tenen'zany petsapetsa ny lalana mandomando ny lalana dia mitandrema aza manao tenisy fotsy voaka ho an'le mpampiasa moto sy fiarakodia mantsy tsy dia mitsaky tsara ny isatsaky rehefa amin'io zavatra io fa somary migorisagorisa mahavariana dia mila mitandrina foana aloha
efa farany taona koa araka le filazantsika hoe manao hoe inventaire ny any ambony any fa mieritrereta kely mitandrina foana mba ho tratry ny taona zako tia indray zao za de teny izy andray zany tompona andraikitra ao Antsoko lalam-pirenena faefatra ty resahako ty ratsy de ratsy ny lalam-pirenena faefatra am'izao ho atsika zay akoatra ny efa lalam-pirenena faharoa zay za tsy antso président ka misy tompona andraikitra efa nitendremy président io fa le lalam-pirenena eto Antananarivo faefatra ny eto Antananarivo no teneniko miainga avy eo Antanimena mamaky vaky any Ambohimanarina ary mipotra hatrany Talata Maty lalam-pirenena faefatra iny zay Krismasy Noely hatramin'izay tamin'ity avo mamo tena mamo mbola mihinana chocolat ndray lika maty ino hoaniko iny fa tsy na mamo ay mamo tsy fisim-bola hatratio nenahatra am'izao nafa mangotraka mbola mangotraka zao era mieritreritra Wai raha gôta lasa le épinara le ty ampiarahana am'le henakisoa amin'ny tombo-vao wa épinara ve c'est fa nany gôta ny teneny teo épinara no teneny teo misy tokany fa ny épinara kosa aloha tao vary amin'anana fa izy koa ny azo atao lasary fa izy mavoa ty goûter ity tsy vita le lalam-pirenena faefatra efa niantso ateto eo Antanimena afaka kely lalam-by eo de efa misy rano vaky any ambany any mandeha ndray faharoa eo Kasomanga ao ambanin'ny lalanao de efa misy rano vaky any ambany any animban'ny lalam-pirenena faefatra io eny akaiky Star mialatsiny mitonona anarana tsy manoana fandarana misy rano vaky ao ambany ao mandeha ndray tsika eny Ambohimanarina eo afaka kely FJK Matanety atsimo ao misy rano vaky ao ambanin'ny arabe ao efa mangaoka mandala ianao atsara lalàna sy Tsavola misy rano vaky raha vaky za zay laha andeha ody alako raha taonareo de afaliana foana tena tiana andrahoana raha fa niova ny tony tamin'ny ravarana za tena ampijaliana re za tena sahirana tena sahirana tamin'ny ravarana ny fiarahako aminareo zay laha magnahirana za marina dadilany gavo koa nitako tambadika tatsy tadidinao dadilany gavo hitako tanalakely izy aty izy bitika efa teo tamin'ny ndrem-pandeha iny tamin'ity taona fa ny fetin'ny farany taona zany dia misy olona tena manovokovoka fatratra mikarakara izy io zany indrindra fa roa za tena andehandeha tamin'ny za moa zany voatery tsy maintsy mba manao zavatra mahafinaritra satria ilay restaurantko zany za manana restaurant misy fanontaniana tianao ny zavatra iraisantsika ato amin'ny studio andro any sotro kafe kasketika fa tsy niary maro reo olona mividy fitaovana fanamafisam-peo mba hitandrignesina hirahira iandratsana ny 12 alina de mifaly tsy anina mama asadiny le bonbon fidifidy anenany bonbon zany lefa manontaniany olona efa mahay momba ny fanamafisam-peo mba tsy hanaonao foana ianao ty misy zavatra tena nantany tokoa aho ary tsy mahay hitanareo le jiro le lavalava le bande lavabe iny misy vy anankiroa nitsofoka zay ny plus moins izy iny any amin'ny farany tsofoka am'le mandeha amin'ny courant any rehefa mivadika ohatran'izao iny zany hoe mivadika ny gauche droiteny iny tsy mandeha le dala za fa saika andeha vidy maty zany le lohany le misy boîtier kely io izy le bande le araky le tenen'ny Benjamin zay hoe nanontaniko le bande tary ahoana le ty fa tsy mandeha ty anaty maty angamby izy ty za io fa pareil vidy ny ty ozy izy raha vao mifamadika vy havanana fotsiny le mitsatoko reto de tsy mandeha le mindesiko nody malaky na tsatoko ndrehitra nioraka ny eran'ny trano je t'aime aussi zavatra famadika je t'aime aussi dia nanomboka tamin'ity herinandro ty aloha zany nanomboka tamin'ny alatsiny omaly zany sy androany milamindamina kely fifamoivoizana fa io anomboka rapitso na amin'ny alakamisy tsy lamilamina kely io aloha satria ivoaka daholo aloha ny olona etsena sy mety na de mamitampina rehatavavatikatrana tsy visina vola de mino aho fa
ary nareo no misotro dia miara-mamy tapontsika ary ahona mariny ny programme iny ahona mariny Francis Turbo atsona rahalahantsika azy izy satria raikitra somaly izy fo vita rivotra anao za matahotra izy moa miteny tsisy tsaky za hoa efa niteny hoe za mividy kitozany kisoa ambany amin'le bazary ary za le sosisy aiza moa le sosisy any ambany aiza le sosisy aiza le misy le sosisy any ambany any amin'ny mamoidy fisy le sosisy aty aty samy mividy sosisy tele miteny hoe afaka mamorona hira Softito dia osisy le olona te rehefa andondorona ela ave dia tsy voena ave akadodo tena nahazo tavangy ianao rehefa andondona ela ave dia tsy voena re kakasoftido mahazo zany dia larisa tsy za fa misy namana mandeha pa amizay fa tena grave be fiarahana amilay lipa aminy ahoana iala rehefa tonga ny amin'ny folo ora dia le fotoana vaovao ny fotoana ny fampalaram-baovao ny vaovao atolotra anareo androany ny fahasoavan'ny tompo fa na dia zany zany ary mbola tsy hita zandray ny anaran'le rito misy olona tsy hita masikitato mono raha efa 6 andro zay efa 6 andro izy tsy hita dia izy io tahiry andre sary tahiry ny anarany efa 6 andro izy tsy hita teny lakamisy teny izy no oravalmanana lakamisy feny arivo 7 taona izy malahelo mafy ny zanany mianada dia ny vadiny tsy salama zany salama tsara izy somary voatra anazy zay izy mikitringa izy dia mitondra an'le tehana makeo amin'ny anina avany amin'ny akavanana dia makao amin'ny elika reny ny nahitana azy farany dia hiakatra hoeny ampitatafika izy hoeny ampitatafika dia nisy tovolahy somary maintimainty fiodirana izay no niaraka taminy teo tao aorianan'izay tsy hita izy hatramin'izao fa miantso ireo olona fa mampalahelo ane le vady aman-janany le zanany zany efa niteny hoe mbola velona izy mbola velona dadanay dia eritrereto amin'izany andro fety tsy hita le rainy zazy ireo dia atsoy ny 033 zay tsy hitako 33 05 200 marina mafy io mavakio larisa fa tsy hitako le soratra raha honora 038 05 pas 33 kosa 038 ka 05 217 41 zay no antsona 38 05 217 41 ohatrany nitsotrotry nyty zay koa fa tsy hoe fahita ve le lehilahy anankiray le lefa ela be iny le ankizy vavikely 12 taona ve fa nody tsy fantatro aleo no toko ty filazany ho avy any amina olona ty za raha mamia misabotsy anatitra epinara sy izy andray zany tsy haiko niantso anaty io ateroany le tsy epinara sy goikantitra nga misy teo za ilazana zay nahita taratasina fiara certificat d'immatriculation na carte grise amin'ny anaran'ny falimanana Lovasoa izay taratasina fiara 204 tranainy izy io zay tsy afaka manao an'le asany hitondranan'le lohana mariazy mihitsy le ry zany raha tsy mba hita io dia iantso ny 033 14 023 91 na 033 034 20 023 91 na anatitra azy eto amin'ny RDJ fa isy valisoa lehibe omeny ho an'le olona manatitra an'ilay carte grise aty amin'ny RDJ kokokoko eto koa zay dia manao filazana fa misokatra ho anareo ny fandarana amin'ny alatsinainy faharoan'ny volana janvier ka afaka mitondra zay vao tsy rambony tanana anareo mahazatra ny sakafo ny jus rehetrarehetra afaka raisinay atokoa nareo miaraka mba mifanimo zany rary soa sy anina afaka raisinay nareo amlady 1er janvier nge makasika an'izay notsanoary zay mihitsy
Ny sampana fampahalalam-baovao dia manolotra ny vaovao ny 1 Desambra amin'ny 2 ora no mifarana ho an'ny taona 2024. Tsy miverina izany raha tsy ny talata amin'ny 8 ora indray izany tsy misy ny alatsinainy zany fa dia misokatra ho antsika rehetra ny fanaterana ranom-boankazo miara-mifety dia miara-misotro. Dia kompatanina le so anlary le gara dia joyeux Noël lehilahy. Dia le gara moa dia namantsika any Toamasina any fa bandy metsiketsika mahafinaritra izy io sady DJ dia anao réveillon izy fa tsy mbola nalefa ny aty amiko any izy hatramin'izao anao réveillon izy miaraka amin'ny Oladada izy sady animateur no DJ dia misy réveillon ataony mifaraka amin'ny 30 avy zao ao amin'ny faiza molo titiry le gara tsy haiko ny le aiza amin'ny toerana nanaovana le réveillon ty i Oladada miaraka aminy. Fa rehefa matavitavy ohatrinay ohatrinay tsy sitratra kidina pina mihitsy. Mahafisaka be dia reraka zala. Averiko ny mandeha fa ty aloha ny akaiky indrindrana eto atsika zay iantso an'ilay tournoi mafy be 34 25 372 32 34 25 372 32 io le tournoi mafy be dia efa afaka tonga dia miantso ianao zao dia zao namana okay ia maninona ty tsisy miteny iza nandalo tao anatin'ny ka ny anay fa iny fotsiny zay efa nambarako zay hoe amin'ny dia tongava maromaro mitondra zay ay nisy tsy raikitra zany le réveillon miaraka amin'le gara sy Oladada ay fotoana manaraka idina ifotony amin'ny 1 Desambra zao midikidina any lafa voa any la maimbo any aizy io idina any ambany any ko ohatra le ho any anus ve izy nareo ho any anus to dia tsisy tenenina tsony ako za mihitsy ny andeha ivoaka fa manahirana idina io tena razona mity zany hiala voalohany eto fa tsy mety ty resaka ty za aloha teny amin'izy moa anarale tompony radio Eugène moa teny amin'ny monsieur Eugène ako radio de Eugène ako Eugène monsieur Eugène tena tsy araka amreto tsony fa ohatra kilalao ratsy ny amreto aventsika foana le teo le hoe amin'ny 2 faharoan'ny volana janoary misokatra ho anareo mpakafy rehetrarehetra dia ezahantsika asiana antso manomboka amin'ny valo nareo afaka tonga ho eto zay vao tsy rambonany indrindrandrindra reo efa mpanohana hatramin'izay tantin avy namana olona tsara tongava mitondra zavatra mirahana amin'ny fety sy mifaly satria ny alahady no voalohan'ny volana dia tsy afaka mitsisy fely ny faharoa itsika no miaraka eto ezahantsika mandritry ny herinandro iny asiana antso alohaloha kokola somana tompo ohatramilay kola tamin'iny dia mametraka velo mafinaritra indray Orange, papier toilette, sorte d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Rehefa iny, rehefa lasa olona. Alasy mahita karazana lavilaka misy masa gotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte d'eau.